Ireo tantsaha mpamokatra malagasy miaraka amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana no voalohany hisitraka ireo karazam-bary roa vaovao, fivary 20 sy fivary 520. Voka-pikarohana navoaka ny fiaraha-miasa teo amin'ny FOFIFA sy ny JIRCAS, Japan International Research Institute for Agricultural Sciences. Nanomboka ny taona 17 sy 20 tao anatin'ny tetikasa fivary. Tanjona ny mason'ny tetikasa izay fiaraha-miasa eo amin'ny gouvernement malagasy sy japonais ny amoaka vary vaovao ahazahoana vokatra ambony na dia ambolena amin'ny tany manta aza. Totosa ny 4 novambra 2020 teny amin'ny CNAGR Nansana ny fanolorana ofisialy io voka-pikarohana io. Amin'ny anaran'ny Ramatoa Ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy amin'ny anaran'ny retim-pikaroko rehetra atao anatin'ny tetikasa fivary no anolorana ty voka-pikarohana ireto anareo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mba ho fanomezan-tanana fampandrosoana ny firenena indrindra koa atongavana amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Amin'ny sansoana tafotafo amin'ny fikarohana malagasy amin'izao vary vaovao izay arizariana fa hanenika Madagasikara tiany tantsaha ny famokarana azy. Maro ny olana mahatonga ny voka-bary ho ambany eto Madagasikara. Anisan'izany ny tsy fahampian'ny rano vokatry ny haintany, ny hatsika, ny tambiazana, ny sira sy ny sisa, fa ny lehibe indrindra dia ny tsy fahampian'ny tsiron-tany, indrindra ny singa fosforo. Tombony amin'ireto karazam-bary vaovao roa ireto dia noho izy mahatanty tany manta, tsy ampy fosforo ary tsara tokoa ny vokatra na dia tsy asiana zezika aza. Tsy mora mitolefika ary mahatanty ny aretina minalavitra na périculariose. Kely ny fatran'ny masom-bola ampiasaina ka mampiena ny masokarena amin'ny famokarana ary tsy voatery ampiasa zezika. Azo ambolena indroa ao anatin'ny taona iray izy ireo any amin'ny tany mafana ary mety amin'ny tany mangatsiaka ihany koa. Manodidina ny 4.5 ka hatramin'ny 5.5 taona isan'ny hektara eo ny taham-pamokarana. Afaka maniry amin'ny tany mangatsiaka satria araka voalaza teo nandramana zany atao behenjy tsy ngamba malala fa behenjy zany mangatsiaka ihany. Nandramana koa io tany anjiro amin'ny faritra Moramanga iny mety hoe fafana kely kokoa ny behenjy. Mahazo matao koa nefa izy any tany mafana satria nandramana tany amin'ny faritra Marivoay tao amin'ny lemako Marivoay mihitsy ary nandramana koa tamin'ny ambany indrefa vakana kakatry tany Akazombohitra reny zany toerana mafana. Noho izany zany dia vary mety andeha amin'ny toerana maromaro ihany izy io era Madagasikara. Zay indrindra nge no nanoarana anazy tamin'ny karazam-bary hoe X265 zay efa fantatra fa mety era Madagasikara le X265 dia izy zany io natao ina moa zany pirofo anankiray hoe témoin natao tamin'le izy dia efa dépassé iny productivité ny vary anankiroa ny rendement an'ireo vary. Amin'ny taopambolena 20 sy 20, 13 sy 20 no afaka amboly ity fivary 20 sy fivary 520 ity ny tantsaha izay nanambara fa tena tsara endrika sy matsiro ireto karazam-bary vaovao ireto.